Pisoloky raindany miisa roa indray no trahateky ny polisy-pirenena avy ao anivon'ny police judiciaire Mangarivitra teto Mahajanga ny talata 20 ny volana febroary lasa teo iny. Ity ray voalohany antsoina hoe Randrianambinina Piero 70 taona avy any Farafangana na ihany koa izy mitondra ny anarana hoe Rasalama Steban. Ny sandoko piasan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izy mandraikitra ny asa maha-contrôleur mitety sy misava ireny mpivarotra kely mivarom-panafody eny anivon'ny fokotany ireny. Amam-bolany maro no nanaovany ity lehilahy ity izany asa ratsiny izany. Mitondra karatra izy rehefa mandeha eny rehetra eny izay misy fitombokamena fa hoe ara-dalàna. Tsy izay ihany fa mbola miaraka ihany koa amin'ny didy aman-dalàna entina andrahonana an'ireo mpivarotra izay sendra azy. Izay marihana anefa fa ireo antota taratasy ireo dia samy osoka avokoa. Onitra mitetina 5 tapitrisa ariary sy figadrana 5 taona an-tranomaizina no sazy sy fampitahorana hoentiny ity lehilahy ity rehefa mandeha manao ny asa ratsiny izy ka izay sendra ny afetsifetseny aloha dia tena azahoany betsaka tokoa. Ny talata teo sendra ny nahay azy ity ranamana ity ka teo ampanaovana ny asa ratsiny izy no trahateky ny mpitandro ny filaminana ary dia noraisim-potsiny. Rehefa nanontaniana ny tompon'andraikitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga amin'ny mampiasan'izy ireo ity lehilahy ity dia namaly izy ireo fa tsy velively ary rehefa nojerena ary ilay lalàna izay hoentiny anaovana fisolokiana dia efa tsy miasa intsony izany satria efa nisolo vaovao. No marian'izy ireo zany hoe ny piasan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga fa rehefa mandeha manateraka ny asa eny fotony izy ireo ny amin'ity fisavana ity dia tsy mandeha irery fa mixte zany hoe miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana.